Ny epistily faharoa ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany. Fampidirana. Timoty faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany sy faharoa. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'ny Kristy Jesosy, mamangy an'i Timoty, zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Fampirisian'ny apôstôly Paoly an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany, ny andininy fahatelo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Misaotra an'Andriamanitra aho izay tompoiko araka ny nataony razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsarana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro manalina. Ary maniry hitanao aho, satria tsaroko ny ranomasonao, mba ho feno fifaliana aho. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'ny Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany. Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika na ahy mpifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho, satria fantatro izay inoko, ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro izay. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogenina. Homeny tompo famindrampo anie ny ankohonany Onesiforosy, satria namelombelona ny fanahiko matetika izy, fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy, dia nitady ahy fatratra ka nahita. Ny tompo anie hampahita azy famindrampo amin'ny tompo amin'izay andro izay, ary ny hahafantatry ny nanimpony ahy tany Efesosy dia fantatrao tsara.